sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra dia vehivavy ny tafomasoandro ka nivolagna no teo antongony ary kintina 12 no satroboninahitra teny andohany. Alatsinainy 15 Aogositra 2020 dia faly miaraba antsika jiaby izay magnaraka izao fandaharana izao. Niany ny eglizy dia mankalaza ny fety be magnetriketriky dia Masina Maria Virginy nampiakarigny amboninahitry agny an-danitra na Assomption araka ny afantaran'ny maro azy. Sambatra dia sambatra tokoa ary izay mahay mitia sy magnaja ny reny. Managna reny mahatoky tokoa atsika managna any Masina Maria. Reniny Jesu Kristy izy fa natolony atsika ho renitsika ihany koa. Vakiteny 3 no atolotry ny eglizy ho atsika agnatin'izao fankalazagna izao. Ka ny vakiteny 1 dia boky fagnambaragna soratany Masinday Joany. Ny vakiteny 2 dia taratasy Masinda Paoly Apôstôly ho an'ny Kristianina tany Korinty ary ny vakiteny 3 dia ny evanjely masigny nosoratany Masinday Lioka. Koa entanigny ary atsika iaraka ivavaka, iaraka itombintsaigny, iaraka itandregny ny tenin'Andriamanitra.
sitrapontoko sasatsarataizany mare. Vakiteny masina voalohany boky fagnambarana soratany masina John apôstôly toko faha 2:10. Novoaigny ny tempolin'Andriamanitra agny an-dagnitry ka niseho teo agnatin'ny tempoly ny fiaran'ny fanekena. Noho ny inona nisy famantarana lehibe niseho teny an-dagnitry dia vehivavy araiky nitafy masoandro, nivolagna no teo antongony. Kintagna 12 no satroboninahitra teny andohany. Bevoka izy sady nihetsijaza ka nitaraigny noho ny fanentempiterahana. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-dagnitra dia dragogno mena lehibe araiky nitranga tampoko. 7 ny lohany, 10 ny tandrony, ary satroboninahitra 7 no teny antongony. Nifôhany tamin'ny rambony ny ampatelo ny kintany lanitra ka nazerany tamin'ny tany. Dia nijoro teo anoloandra vehivavy teraka izy mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Teradahy raha vehivavy, ary io zanan'io no ifehy ny firenena rehetra amin'ny tsoraby ka nakarina ho agny amin'Andriamanitra eo agnilan'ny sezy fiandrianany. Fa raha vehivavy kosa nandositra nakany anefitra fa agny no nagnamboarin'Andriamanitra toeragna ho azy. Dia nandre feo mahery tagny an-danitra aho nagnano hoe ankehitriny dia n'Andriamanitra ny famonjegna sy ny hery ary ny fanjakagna, any Kristy koa ny fahefagna. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Vakiteny masina faharoe taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinta. Ry kristianina avagna, efa nitsangako velogno tokoa i Kristy ary izy no santatry izay efa nodimandry, satria olo araiky no niavian'ny fahafatesana ka dia olo araiky koa no iavian'ny fitsanganako velogno. Ary karaha ny nafatesan'ny olon-drehetra ao amin'ny Adama no aveloman'ny olon-drehetra ao amin'ny Kristy. Fô magnaraka ny laharany avy, i Kristy no santatra vao izay an'ny Kristy amin'ny andro iaviany. Rehefa afaka izany, tonga ny farany, dia rahatr'izay atolono an'Andriamanitra ray ny fanjakana, rehefa levogno avokoa ny fifehezagna sy ny fahefagna ary ny hery rehetra, satria tsy maintsy manjaka izy ambara-panaony ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesagna no fahavalo farany horesena. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Hallelujah.
Nampiakariny any an-danitry i Maria ka mifaly nitafiky ny anjely. Alleluia. Evanjely masigny nosoratan'ny Masindaly Luka toko 1. Tamin'ny izay andro zegny dia nienga i Maria nandeha hengagna ho any amin'ny tany Betendrombohitra ho any an-tanàgna araiky any Joda ary niditra tao an-tragnon'i Zakaria ka niaraba any Elizabeta. Nohony vao regniny Elizabeta ny fiaraban'ny Maria azy dia nientagna ny zaza tao ankibony ary feno ny fagnahy masigny Elizabeta ka nanandra-peo ny antso mafy hoe nosoavigny noho ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavigny ny ateraky ny kibonao ary aveza amiko zao no mba vangenreniny tompoko aho fa indro raha vao regniny sofiko ny feonao ny araba ay dia nientan-kafaliagna ny zaza tato ankiboko ary sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazain'ny tompo taminy. Ary hoy Maria mankalazan'ny tompo ny fanahiko ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy ay ny foko fa nitsinjoviny ny fiambaniny ankizivaviny fa indro hatramin'izao dia ataony taranaka rehetra hoe sambatra aho satria efa nagnano zavatra lehibe tamiko le mahefa. Ary masigny ny agnarany sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famondrampony. Na efa asa mahery tamin'ny sandriny izy dia nampihahafiny izay niavonavogno tamin'ny fisaignany fony naongany iala tamin'ny fiketrahany ny mpifehy fo ny ambany kosa nasandrany ary ninoana novokisiny soa fo ny mpanakarena kosa dia nampodiny mitondra tagnampolo. Niay an'i Israely mpanompony izy fo tsy adignony ny famondrampony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay araka ny efa voalazany tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony ho telo volagna tao amin'ny Elizabeta i Maria voanody tany an-tragnony. Izany ary ny tenin'ny tompo derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, faly isika menakavy amin'ity andro 12 aogositra ity satria andro fankalazana ny nampakarina any Masin'i Maria any an-danitra, zany hoe olona iraira amin'isika menakavy no tafita any mandrakizay ary nampiakarina any an-danitra ka mifampiarahaba isika satria izay manampirofo zany fa tsy nofinofy ho ansika izao finoansika zao besaka mako nitady anome siny hoe manonofy ianareo ary de hitan'Andriamanitra fa mety misy anana an'izay eritreritra zay ary tady anakivy atsika ka inona no nataony ilay renin'Andriamanitra dia nampiakariny amboninahitra any an-danitra ary ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra sy hoe noho ny fahamendrehany i Maria fa
noho izay fahasoavana vokatry ny fanavotany i Jesoa izay dia tanteraka ao amin'ny Masiny Maria izay rehetra sy maintsy tanteraka ihany koa amin'isika menakavy ary dia izay no miandry asika ary izay no mampafaly asika amin'izao 12 aogositra izao ka miara-mankalaza ny nampakarina any Masiny Maria any an-danitra isika ary dia faly mifampiarahaba tokoa noho ny Masiny Maria tafita any an-danitra sy rehareha nefa isika sy poerapoera noho izay fa kosa ho takany nampianarin'ny Masiny Maria ny fiainany Masiny Maria no aokary ho banjintsika bebe koa amin'izao andro ankalazana nampakarina azy any an-danitra. Fantatra sika hatramin'ny voalohany fa nosantarin'ny Masiny Maria izay rehetra fiainasika manontolo ary hitasika izany raha nandray ny fahasoavana manokana izy nidina ny fanahy masina izy ary dia nitorotorona tao aminy ilay i Kristy mpanafitra sika ka raha izay koa isika amin'ny batemy izay fahateraham-baovao asika ka nandresasika ny fanan'Andriamanitra ka tonga zanak'Andriamanitra ka noho izany miaraka amin'ny Kristy ny fiainasika ary dia izay no entsika mamakivaky ny fiainana tahaka ny Masiny Maria namakivaky ny fiainana ka hatramin'ny teo apototry ny azo fizaliana ary sy nakivy azy izay azo fizaliana izay ka izay koa asika na dia eo aza izay sedra mety mafy eo amin'ny fiainasika ary mety misy aza ho martiry dia nijoro vavolombelona izy i Masiny Maria ka dia izay koa no ho asika ensika mivaky teny voalohany fa ady sady dia ny fiainana ensika ao amin'io Apokalipsa 12 io lay ady netren'ilay vehivavy siza sy fa i Masiny Maria lay vehivavy ny tafy masoandro ary ny volana teo tongotra dia niady tamin'ny dragona niady tamin'ny demony dia zay koa ny asika ady sady dia ady amin'ny rasy amin'ny fakapanahy ary dia kosa ho any amin'ny fiainana mandrakizay ary dia zay koa no nataony Masiny Maria sady niady izy ary dia nyroso ny diany sy niady rery Masiny Maria fa ensika ny tantarany amin'ny Apokalipsa io ary dia izay ihany koa asika sy hoe nandeha irery Masiny Maria tamin'ny lalam-piainany fa teo ihany koa ny famozena sy ny fahasoavan'Andriamanitra ny tantana azy ary dia izay no ampianariny Masindahy Paoly amintsika ary fa izay misy an'ny Kristy tokoa no misy asika raha mivelona ny mahazanak'Andriamanitra isika i Kristy no santatra vo izay any Kristy zany hoe tahaka ny Masiny Maria araka ny lazaisika teo sy noho ny fahamendren'ny Masiny Maria no nahazahoany satroboninahitra any an-danitra fa noho ny fahasoavany i Kristy ary dia nofidian'Andriamanitra izy ho renin'ny mpamonjy ary zay no maharenin'Andriamanitra azy ary izay ihany koa nazahoany an'izay fahasoavan-dehibe izay i Masiny Maria nahazo an'izay satria araka io tononkirany ao amin'ny evanjely io dia ambarany mazava niaraka tamin'ny Elizabeta fa maro ny zavatra sy sampany fa mankalaza ny tompony fanahy koa izy zany hoe ny fiainany manontolo dia ho fankalazana an'Andriamanitra satria fantatrany fa namonjy azy ny Andriamanitra ny tompo namonjy azy ary dia ampianariny amin'ny alalan'io tononkireo ary zay azo lazaina fa programam-piaina ny Masiny Maria dia izay ihany koa ny programam-piainasika sy hoe ireare isika
amin'ny hoe kristianina fa kosa hitondra fahazavana, hitondra fanasina eo amin'ny fiainansika, ary dia sy irery isika ho ao amin'izany fa miaraka amin'ny Kristy ka ampanetretena tahaka nataon'ny Masin'ny Maria, feno fanetretena izy no midera an'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra amin'ny fiainany manontolo, ary lazainy ary fa na efa asa mahery tamin'ny sandrin'Andriamanitra, nampiafiny izay niavinavina tamin'ny fisainan'ny fony, naonga ny ala tamin'ny fiketran'ny fe fa ny ambany kosa nasandrany, ary izay no fiainany Masin'ny Maria, ary dia izay ihany koa no lalam-piainasika ady sady dian'ny fiainana, ady amin'ireo dragona marobe eo amin'ny fiainasika izay tady anapotika ny fiainasika sy miady irery isika tahaka nataon'ny Masin'ny Maria, ary dia ihany koa ny fiainana miroso ary mandray atanana ara-panahy, ara-nofo, ara-tsaina, ary sy miasa rery isika amin'izany fa omen'Andriamanitra ny fahasoavany, ary izay misy an'ny Kristy no misy isika, misantatra ihany ny Kristy fa isika rehetra dia ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra ihany koa. Ry Jesoa Tompo niakatra nampiakarina amboninahitra any an-danitra i Maria reninao sady reninay, ampitondrainay amin'ny ary izao fiainana izao vavaka eranay manao izao fankalazana ataonay izao, ka omeny anao lay zanany malalany, ary dia izy koa ny ampianatra anay amin'ny fiainana ity, fiainana izay fantatrao fa sy mainsy hitrehana ady maro samihafa, ary sy mainsy manao dia zay tena mideza tahaka ny nataon'ny Masin'ny Maria raha nandeha namangy any Elizabeta izy, kanefa na dia eo azy ireo fisapahana mety mitondra fahoriana, dia fantatray fa ny hafaliana no tanjona ny asambarana ao aminao, na dia eo aza ny tebiteby sy ny ahiahy tahaka ny nananan'ny Masin'ny Maria ihany koa nandritra ny fiainany, dia matoky izahay rehefa mibanjina sy mankalaza an'izao fety ny nampakarana ny Masin'ny Maria any an-danitra izao, fa ny tanjona ho anay dia ao amin'ny asambaranao, ka ampio ary zahay anahaka ny Masin'ny Maria eo amin'ny fiainanay, ka hiara sambatra aminao sy miaraka aminy any an-danitra. Aoko tanteraka izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson,
eto amin'ny radio fania. Fitiavana, izany fitiavana.